5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatram telo arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Manjaka nisy hafanam-para-pahefana sy nisy hafanararota-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena ary manjaka ihany koa fa ny tsy fandriam-pahalemana ankalasa mikrosifahana hatrany ny toe-karena hoy ny fikambanana justice ep araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo taoriny nisy fionambe izay nataony teto Antananarivo renivohitra. Nanome sosikevitra maromaro andrindrana ny fiainam-pirenena ity fikambanana ity noho ny olana maro lafy izay misy amin'izao fotoana. Isan'ny nisongadina amin'izany nisy hitakin'izy ireo ny tokony hanavaozana ny lalàna mifeny fifitianana. Sakatojo fasairanana amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana ireo zanany ireo ray aman-dreny manana zaza hafakely na autista eto Madagasikara. Hatreto fa tsy mbola fantatra mazava ny antony mahatonga ny tsy fahatombanana eo amin'ny zaza autista. Misaraka izany ny fikambanana izay najoro hanampy ireo ray aman-dreny amin'ny fitaizana ireny zaza ireny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray herinandro mahery nisy nisy fifandonana teo amin'ny tafika soudanaise sy nisy vondrona FSR na nisy force de soutien rapide mitohy ny ady ary voamaika iamafy ny atoedrara ao Soudan amin'izao fotoana. Tapaka avokoa ny herinaratra sy nisy famatsin-drano any atoerana raha ny fampitam-baovao ny andindindreo avy hatrany ary. Madolatra ny araba tompolasy tompovavy amin'ity aliny alady fa 13 ny volana Avril taona 20 roa arivo ity. Tonga sonda eto nivony fotoana ny fampalalam-baovao ko manasanao tompolasy tompovavy anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika teo nivony lohatenim-baovao teo dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanararotam-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena ary manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana anka lasa mikorosifahana ny ara-toe-karena ny fikambanana justice ep Madagascar araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo taoriny ny fionambe izay nataony. Nanome sosikevitra ihany koa maromaro izy ireo anindranany ny fiainam-pirenena ny olona maro lafy izay manjady amin'ny voakany malagasy amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka fionambe teto Antananarivo renivohitra nandritra ny efatrandro ny justice ep Madagascar avy ao nivon'ny fiangonana katolika apostolika romana. Taoriny fionambe nisy ny fanambarana izay navoakan'izy ireo manoloana ny toe-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena izay niombana tamin'ny lafinjavatra maro samihafa. Isan'ny nambaran'izy ireo tamin'izany fa maro ny olana ianany vahoaka amin'izao fotoana izao toy ny olana momba ny fahefana sy ny fitantanam-panjakana izay tsy mandeha amin'ny laoniny ao ihany koa ny fanararotam-pahefana tsy araka ny tokony ho izy ary manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana manderina ny nosy. Noho ny olana misy mikorosifahana ihany koa ny lafi ny ara-toe-karena ary zary raha misakafo ny ankamaroan'ny malagasy amin'kehitriny. Miariary toy ny tafika andrifatanana ihany koa ny fitrandrana sy ny fanondrana ntsokosoko ny arem-pirenena tsy ara-dalàna sy tsy ara-drarina toy ny volamena sy ny bois de rose izay tokony isitrahany vahoaka malagasy tompontsoa. Ankoatr'ireo mbola maro ny ankamaroan'ny malagasy no tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka manjaka ny fanambakana etsero izay miteraka fahantrana lalina ihany koa. Momba ny fifidianana feno fitaka silainga ny fanaovana politika ary saika mampanantena apokaty no betsaka kaleo politika ny vahoaka malagasy. Raha tiana izotra am-pilaminana sy ampitoniana ny fifidianana ilaina hoy ny justice ep ny fanavaozana ny mahakasika izany lalam-pifidianana izany. Noho ireo zavatra voalaza etsy ambon'ireo nandolotra fenkevitra maromaro ny justice ep isan'ireny ny anso nataon'izy ireo ho an'ny manam-pahefana isan'ny tokony mba handray fepetra hentitra amirenana ny fahatokisany vahoaka ny fampiagana ny lalàna ampahamarinana sy ara-drarina. Ny anso ny mpanao politika na iza ho modely amin'ny lafiny rehetra ihany koa ny justice ep. Nambaran'ny justice ep hatrany fa tsy ny fanaovan'ireo mpanao politika kabary ambolo vavahady na kobakambava sy fizarazarana vola etsero no anekeny ny vahoaka malagasy azy ireo fa ny fahitana ny fiainan'ny mpanao politika isan'andro ka ho fitaratra izy ireo eo anivony fiainany.
ny antso ireo ray aman-dreny ara-politika hijoro amin'ny maha ray aman-dreny ka tsy hanavakavaka ihany koa ity fikambanana ity. Nanentana sy namporisika ny vahoaka mba tsy ravoravo-tanana fa ho sahandray andraikitra ao anatin'ny firaisan-kina iezahana anaraka ny fepetra mampitsipika maraza ny soiombonana sy ny tombontsoa ambony ny firenena ary tsy hanaiko resy ny fampiratiana ny vola sy arena seza sy voninahitra ataony hafa ihany koa ny fikambanana justice EP tao anatin'ity fanambarana izay navoakan'izy ireo ity. Ny tanora no tsy liana indrindra amin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara saika misy foana ny majorité silencieuse rehefa misy ny fifidianana fa tsy misy miresaka misy makasika izany raha nambaran'ireo mpiantsehatra amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Maro ny antony mahatonga izany ka tokony hojerena manokana raha ny fanazavana. Lehilahy raha 900. Tokony ho resahana foana ny resaka majorité silencieuse ary efa miresaka fifidianana hita fa tsy misy ny fandraisana antanana sy ny fijerevana ny antony izany hoy ireo tanora. Efa misy foana izany hatramin'izay raha ny fanazavana. Amin'izao hafany manana ny fifidianana izao tokony hijery akaiky izany ireo tompon'andraikitra antony midika zavatra maro izany raha ny fanazavana. Majorité silencieuse eto Madagasikara dia tena misy PDP misy ny olona tsy mifidy ary ireo no mila resena lahatra amin'ny foezaka sy amin'ny lavitrezaka. Io le concept anankiray izay no resahako hoe mila responsabilité sociale politique tsika eto Madagasikara, mila fanabeazana civisme politique tsika mba ahafahantsika mahafantatra hoe ny politika dia fiainana andavanandro ary rehefa misehatra amin'ny politika ianao dia midika izany fa manasoa ny vahoaka ianao manasoa an'izany atao hoe firenentsika zany tsika. Fa izay manko le olona eto amintsika matetika tsisy redevabilité de l'État. Ohatra hoe efa misy olona hoe entre guillemets ohatra hoe lana hoe olona misehatra amin'ny politika dia io le misy an'le lien social somary tsy dia resahana loatra matetika dia iny na le teboka ny resahako hoe mila ataontsika hoe mila mifantoka tsara zany tsika amin'izany hoe heritsika ny fampandrosoana zany. Tanora mila mandray anjara amin'ny politika satria manko politika ny fiainana. Mahery ny 10 isanjato ny tanora eto Madagasikara ary maro ny tsy liana amin'ny resaka fifidianana indrindra ny fifidianana filoham-pirenena. Mila mandray antanana ny raharaham-pirenena ireo tanora raha tiana hisy ny afampandrosoana ary mila mahay maka ny fahefana ihany koa izy ireo raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Indrembava any ivelany noho ny fiparitahan'ny antotantaratasy ara-bola isan'ny saropady izay nivoaka tao Centrafrika ary nahitany mpamatsy vola FMB fa misy ampahambola izay natokana ho an'ny fanabeazana ao an-toerana no nanomezana ny Wagner izay groupe paramilitaire rosiana ao an-toerana nampitsahatra ny fifanarana tamin'ny firenena ity ny FMB ary anokatra fanadihadiana lalina. Ny zava-misy tahaka izao izay manamafy fa manaramaso akaiky ireo firenena andalam-pandrosoana izay misy fifandraisana sadasada amin'ny rosiana ireo mpamatsy vola vahiny lehibe sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Azo antoka araka izany fa ho voaramaso ihany koa i Madagasikara taoriny resabe izay nitranga tamin'ny taona 2024 fa isan'ny namatsy vola ireo kandida sasany teto Madagasikara ny firenena rosiana. I Madagasikara izay fantatra fa misabaka amin'ny fifandraisana eo amin'ny Russie sy Ukraine ka manaramaso akaiky antsika ireo sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Zany makasika niny fa dia ho any an-tsiranana vetivetsika ny tety vaovao manaraka ity taorin'ny fanakatonana ny fiangonana Jesosy Mamonjy tao amin'ny fokotany mahatsara an-tsarana dia nakatona ihany koa ny fiangonana Jesosy Mamonjy ao Ambanja omaly noho ny vokatry ny fanendrena ny pasteur izay atsiankasitrahan'ireo mpino. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitra mahifa araka izany ny tompon'andraikitry ny fiangonana Jesosy Mamonjy eo anivon'ny faritra Ambanja mba hijery akaiky ny makasika ity raharaha ity. Ambarany pasteur ny fiangonana Jesosy Mamonjy reny eto amin'ny faritra Diana fa ny fitsabany ny tsipino amin'ny raharany fiangonana no mahatonga ny savorovoro lava izay miafara amin'ny fifandrafian'ny sampino. Ny fanakatonana ireny toeram-pivavahana maro aty avaratra Madagasikara ireny endrika izay heveriny fa isehoany famaharany devoly. Ny andohany ty olana ty araka ny voalaza dia ny tsy fihetezana misy teo amin'ny fifidianana ny bureau fraisan'ny mpitandrina sy ny filakevim-pitantanana teo anivon'ny fiangonana ka toeriny mpino maro anisa. Misy ny fitsabahana izay tsy tompon'andraikitra ato amin'ity fiangonana ity any amin'ny fobe ary ireo mihitsy nisany mampiady ataoko hoe mampiady sahina lazana azy mampirehitrafo sahina lazana azy ato misy
hitampoko zany any amin'ny ena manjery mazava be hita any amin'ny FB angamba za tsy tokony anaran'olona reto manahirana fa fantatron'olona rehetra zany fa misy fitsabahana ary tena mampirehitra avokoa zasy de eto zany no mpifehiny faritra rehetrarehetra iny mikasika any ambany zany misy problème omaly afaka omaly tsy maintsy nandray andraikitra ny OMC ambanja zay ny heveriny fa mety fa nahatonga an'io anefany ny fidirany reto olona zay tsy manara-dalàna araka napetrako teo le hoe BCP mitonona tena nefa tsy ara-dalàna miditra ao de mikorota amin'ny fiangonana zany hoe tsy tokony atao mihitsy aloha ny décision d'affectation miainga avy amin'ireo olona reo avy any amin'ny any Antananarivo fa hanakorota am-piangonana tsy ekeny le pino mihitsy tsy manaiky azy le pino tsy manaiky an'io de lasa misavorivory ao ambanja ao vokatra nataon'ireo olona reo miditra zay tsy normal ao ambanja ka miteny satria natao hoe ray aman-dreny ihany amin'ny lafindray raha mbola eto tsy mety ho ataon'ireo namanareo zay miditra amin'ny fiangonana tsy ara-potoana ao ambanja ao tokony raisina tsara amin'izareo tompona ndraiky mpanjakana mijery amin'ny lafiny madio mamaly olana raikitra ny tabataba eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara izay fomba ratsy tsy hita nandritra ny fitondrany mpamorona azy pasteur Daoud tamin'ny fahavelony ary angamba raha teo izy ary fa mihitsy nitondrasany ty na voziny mihitsy ary nyroany daholo zay tokony roany raha teo izy zany hoe ny teniko zany aminao tsy tiany zao zavatra zao misy zavatra be dehibe tsy tiany ato izy ty mantsy fiangonana masina zay ny hainy Jesosy Mamonjy tsara zay ary hain'olona ny ivelany koa zay mpitondra fanjakana maro mahay zany indrindra fa le mpitondra fanjakana atao lolo reo fiangonana masina voatokana zay indrindra ny anisan'ny fototra tena ingana izy ty koa ankoatran'le raha zaiko teo misy zavatra fahotana miditra ato zay tsy eken'ny sasany zay zao ny anisan'ny tsy manaiky ka ingy Daouda ho izy ny mpanao fanjakana frère Daouda ho zay ato pasteur Daouda ho izy ny rehetra tsy tia zao zavatra zao ary tsy tiany le fahotana mahatonga zao efa tsy eo moa izy de miadiny ekizy ny eto antsanana dia mbola miraiki-po ny pino amin'ny tsy fanoanana ny rafitra misy izay ambarany fa tsy ara-dalàna ka miara-dalàna amin'ny pasteur Ramanantsoa Fidoraly na dia ho aza ny vitsy anisa te anakorontana araka ny nambara leo fampanantenana sy fitaka nataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ny mpamboly vanila ao aminatiny distrikany Vavatelina faritra Andalanjorofo tara loatra ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fanjakana momba ny fahalalahana sy ny fanomezana ny agrément raha ny nambaran'ireo solontenan'ireo tantsa iray amin'ireo distrika mpamokatra vanila ao anatin'ny faritra Andalanjorofo ny distrikany Vavatelina amin'izao fotoana izao velontaraina malona ny tsy fisian'ireo mpandraharaha mividy ny vokatra ireo tantsa ao an-toerana Antonina maro araka izany ny vokatra tsy misy mpividy ao anatin'ny distrikany Vavatelina hoy ny filohan'ny fikambanana ireo tantsa mpamboly vanila efa kaikaiky ny fifidrana ho ireo tantsa vao mitodika any amin'izy ireo indray ny fanjakana fa tsy nisy ezaka natao teo aloha hitanay azy ny seho tamin'ny télé toko marigny fa président république nde tagny tafatra sava nilaza izy fa hoe alalagny sehatra lavany ary amiagna agrément ny mpandraraha ny mpagnondragna zay mahita lalagna mandeha andafy ny fahitana anazy tompoko de tara zay le fognomezigny le agrément fa hitako anazy zany tsy fantako asanay fa fankaiky ngamba ny fifidianana zay ngamba zay magnitsikitsika ny tantsamindre zany tsy fantako kanefa zay agnisan'ny ny fidan'ny président république zay raha Vavatelina lazaigny kanefa ndraiky zay latsaka ankilabao amin'le fikarakarananay misehatra lavany tara zany izy fa raha zay Vavatelina aloha mahatsaro tsinitsina zay raha lavany satria misy faritra nahita 10 aly ary henonay ary le olona nahazo an'izay mihitsy milaza aminay fa hoe anay 10 aly ka tsy fantranay ny anton'izay asa fa mikasikasiky ny ampitondra tsy fantako aloha mialatsiny zaho fa raha zay haizany commune maromaro agnatin'ny faritra Vavatelina tsy nahita 10 aly ka eo le agnanovanay ho latsaka ankilabao zany zahay de miantso ireo mpandraharaha ho tonga hividy ny vokatra araka izany ireo tantsa any amin'ity distrika ity miangavy an-tagnana zay tompoko mba tsirio zay Vavatelina
fa agnatin'ny fahaseragna zay raha ohatra ka sehatra lavaniny koraha ka miangavy zany zay ijereo ankaiky vahany olagna nefa managna olagna zay faoriny miantso mpandraharaha zagny zay navivelany indrindraindri fa agnatin'ny Madagasikara na va sava izy na va manakary izy na va diana izy antsovinay mba ho tonga vavategny mba hiala le mpidirika le magnatsindrezo legny aminay regny satria tsisy mba mpandraharaha vavelany mihitsy gny tonga aminay dia lasa tsy hitanay tantsaha zany ka mba tianay ho tafapaka aminay tantsaha mihitsy zany regny mpandraharaha regny am'le vidiny tegna izy fa tsy hoe vidividiny amboamboarigny regny tantsaha maro manerina nosy araka izany no velony tarainy manoloana ny olany vokatra vanila ity amin'izao fotoana izao raha ny fantatra efa manomboka ho tapitra ny tempétazana amin'ity taona ity ary efa ho avy indray ny vokatra vaovao ho an'izay vokatra vanila izay atsoatsy na izay ny makasika ny vanila fa dazadiny fa dia mbola mitoetra amintsika ny valinaretana covid-19 ka pejany fahasalamana indray kosa ho an'ny totanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretana covid-19 fa nanomboka tamin'ny datiny fa 20 aprily teo ka hatramin'ny 1 aprily tsy nisy namony ainy vokatra ity aretina ity ary tsy nisy ihany koa ireo tranga ao anatin'ny fahasarotana miisa 730 ireo tranga vaovao tamin'ireo fitilinina miisa 8 sy 300 izay natao manderina nosy izay mitsinjara amin'ny faritra 5 eto Madagasikara ka 9 amreo dia eto anivon'ny faritra Analamanga avokoa saika tojo fahasahiranana amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana ireo zanany ireo ray aman-dreny manana zazafa kely na ny autisme eto Madagasikara tsy misy hatreto ny fanampiana azo izy ireo tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny mahatonga ity aretina ity raha nambaran'ireo mpiantsehatra tsy misy fanampiana ireo zaza autista eto Madagasikara raha ny fanazavana ireo fikambanana misehatra amin'izany miamitombo amin'izao fotoana ireo zaza autista araka ny hanambarana ireo fikambanana tsy miankina mandray antanana ny fikarakarana azy ireny tsy zaza manana aretina ny zaza autista fa zaza hafakely raha ny fanazavana zaza izay tsy mitovy amin'ny zaza rehetra Jito, tsy mbola fantatry ireo mpitsabo manao fanaziajina ny antony mahatonga ny zaza autista mbola misy fanazavana raikitra zany hoe inona na tonga an'le autisme ny pikaroka zany miezaka mikarika any hoe inona ny raison na tonga an'le zaza ho lasa autiste mety hoe misy hoe génétique ve le izy mety hoe fahasarotana teo am-piterana ve le izy fa hatreto aloha mbola tsy voazava marina hoe inona fa ny olona ray zany teraka autiste dia maty autiste zany hoe toe-batana le izy efa toe-tena zany le izy fa accompagnement fotsiny no ampivoatra an'le zaza autiste amin'ny fahalebiazana zany ahafahany hoe miatrika ny andavanandrom-piainany sahirana ny ankamaroan'ny ray aman-dreny sy manana zaza hafakely raha ny fanazavana ka ho fanampiana azy ireny no nananganana ny fikambanana manampy sy hamanoro amin'ny fanabeazana ny ankizy dia nahatsapy zay fa mbola vitsy tena mbola vitsy ny accompagnement zany ny prise en charge ny autisme eto Madagasikara dia zay ny antony nananganana io association io anampiana zany indrindrindrindra amin'izay fandraisana tanana zay satria le izy tsy aretina akory le autisme trouble le izy zany fahasamihafana eo amin'ny fivelaran'ny ara-tsaina dia tsisy hoe tsaboana dia sitrana fa accompagnena zany hoe mila fandraisana tanana le ankizy dia zay ny antony hoe any amin'ilay fandraisana tanana zany no ezahanay ampiana betsaka ho an'ny ankizy satria zay ny tsy ampy eto Madagasikara sy fandraisana tanana teraka autista ny zaza iray ary maty autiste tsy mbola misy nisy fitsaboana hatramin'izao raha ny fanazavana mandritra nisy iray volana ny fankalazana ny autisme anofa anaovana fanaintanana ireo ray aman-dreny amin'ny fitaizana ireo zaza hafakely ireo ndao aloha sika sianto vetivety anao tondraty doka vatro reto dia rehefa avy eo iverina toy fampalalambavao tapany faharoa ndray tompoka lasitiko vavy Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 avril. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Pirate et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 milliards TTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy.
ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, 17 jambes tels sous l'eau arrive. Tapany faharoa tao anivon'ny fampalalama vao dia mbola saina mpanajana-drano no tompo lasy fokoavy anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny fanabeazana ndraiky kosa vitsy ny sekoly ambaratonga fototra eto Madagasikara nanambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministerany fanabeazam-pirenena. Hatreto misa 7 alina sy 4 ny sekoly miorina eto amintsika fa ny 50 isanjato amin'ireo ihany no azo lazaina fa sekoly mendrika ho an'ny zaza malagasy. Fanadidina entiny Daniela Minorso. Tsy ampy ny sekoly ahafahan'ny zaza malagasy manohy fianarana eto Madagasikara, hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Hatreto misy 7 alina ny sekoly mitsangana manerana ny nosy ho any ambaratonga fototra, ka ny 50 isanjato amin'izay no azo lazaina ho sekoly mendrika ho an'ny zaza malagasy raha natotanisa avy amin'ny ministera. Ankoatra izay tsy fampiny ny sekoly izay, isa mampitombo ny tany fialan-daharana ny an-tsekoly ihany koa, indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra ny halavira ny toeram-pianarana sy ny fahasahiranana ny iainan'ny ray aman-dreny. Betsaka dia betsaka ny antony mahatonga ny tontolo ambanivohitra tsy lasa lavitra ny fianarana. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny resaka tsy fahampitsakafo. Io moa tsika malagasy mahafantatra tsara hoe raha noana ny kibo mivezivezy ny fanahy. Ny anankiray faharoa amin'ny fomba fanao rehefa amin'ny fotoana any amin'ny tany misy mpamboly, amin'ny fotoana izay amin'ny tokony andehanana eny an-tsaha dia aleon'ny ray aman-dreny le zaza miaraka amin'ny manampy azy eny an-tsaha aloha toy izay hianatra any am-pianarana. Amin'ny fotoana amin'ireny misy vato ireny aleon'ny ray aman-dreny ny zana manampy azy mandeha mitady vato. Zany hoe le fitadiavam-bola zany iny aloha zany tena masaka amin'ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra noho ny fampianaran-jaza. Ny fahatelo dia ny fahalaviran-tany. Lavitra raha ohatra ka any ambanivohitra anao nandeha hiakatra any amin'ny distrika, hamonjy CEG, hamonjy lycée, dia eritrereto fa tsy maintsy efa misy vola fanampy no ny ray aman-dreny hiatoanao ny zanako iny mandeha miakatra renivohitra zany. Izay mbola manahirana ny zaza amin'izao fotoana zao, manahirana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana zao. Zay ny tena anisan'ireo antony lehibe fa mbola maro ny antony izay mahatonga ny sehatra eny ambanivohitra izay mbola marifo dia marifo amin'ny fampianarana. Tsy ny foto-drafitrasa ihany no tokony ampiana sy hatsaraina amin'izay tontolo ny fanabeazana izay. Tokony hijerena vahaolana ihany koa ny rafitra enti-mampianatra izay tsy fantatra mazava intsony amin'izao. Ny fahaiza-manao ireo mpampianatra ary indrindra ny fandresendahatra ireo ray aman-dreny ampiana-janaka na eo aza ny fahasahiranana iainany reto farany. No marina tamin'ity androany ity teny amin'ny arabe ny fahaleovantena ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny fampandrosoana sy ny filaminana. Etsika maro samihafa no tanterahana toy ny azakazaka sy ny zumba ary ny etsika ara-panatanjahantena. Fanafody voalohany adina amin'ny aretina maro samihafa ny fanatanjahantena hoy ny solon-tena ny OMS tamin'ity androany ity. Totosa teny amin'ny arabe ny fahaleovantena androany maraina ny hetsika ho an'ny fampandriana fahalemana sy ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Hetsika izay hianan-kalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny fampandrosoana sy ny filaminana. Hetsika izay hianerahan'ny ministerany atanora sy ny fanatanjahantena sy ny fiakambanambe iraisam-pirenena momba ny fahasalamana sy ny teo anivon'ny fiadidinany ny komuna Antananarivo renivohitra. Nanomboka tamin'ny valora maraina ny hetsika ary natomboka tamin'ny azakazaka nanodidina ny arabe ny fahaleovantena. Niaraka tamin'ireo olona maro ny ihany koa ny zumba izay natao teny anoloana ny komuna Antananarivo.
fianavana fanandray anjara tamin'izany avokoa ny olo-pirenena rehetra isany nandray anjara tamin'ny hetsika ihany koa ireo olona manana fahasembanana. Ny fanatanjahantena no isan'ny fanafody voaloha hiadina amin'ny aretina maro raha ny fanazavany ny fiasolotena ny OMS nandritra ny alahateny izay nataony androany. Ka ho fanampiana ireo vahoaka no antony fiananovana izany hetsika izany. Isan'ny fiananoana hatrany ny hetsika fanatanjahantena ihany koa ny teo anivon'ny Telma. Na ny hetsika Telma nandray anjara tam'le izy indrindrindrindra mba ahafahana arak'ilay teneniny solotenany avy eo amin'ny OMS manome tombony ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'ny fanomezan-danja ny fanatanjahantena eo amin'ny fiainana andavanandro dia arak'izany misy ny fiaraha-miasan'ny Telma amin'ireo fédérationna rehetrarehetra izay ao ny pétanque, ny athlétisme, ny basket, ny foot sy ny tennis maro hafa ihany koa manohana ny fédérationna ny Telma fa ao anatin'izay manohana ny athlète sy ireo rehetra izay misehatra amin'ny fanatanjahantena ho fahasalamana sy ho tombontsoan'ny tsirairay avy. Akoatra ny vokatsoa amin'ny fahasalamana mitondra fandriampahalemana ihany koa ny fanatanjahantena raha ny fanazavana ary mampitambatra ny olona rehetra. Ao Port Berger ndraiky kosa vehivavy iray sahabo 30 taona no hita faty feno loto anatin'ny trano fivoahana tamina sekolim-panjakana iray tao Port Berger Ombaly Maraine. Tsy mbola fantatra mazava treto ny nanjoy ity vehivavy ity raha efa mandreny ndraiky ny amin'ny fanadinana kosa ny onivony mpitandro ny filaminana ao an-toerana. Ratsahivana ny zoma ariva teo no nainona fofona hafahafa tamin'ny ity trano fivoahana eo anivony sekolim-panjakana iray tao Port Berger ity. Ombaly Maraine voanidina ifotony jery zava-misy ny manam-pahefana sy ny fokon'olona ka ity vehivavy sahabo eo amin'ny 30 taona ity no hita faty tamin'izany misokatra araka zany ny fanadina makasika ity raharaha ity. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena no etsika marana ny fotoana ny fampalalamba avao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy herinandro mahery ny sian'ny fifandonana teo amin'ny tafika soudanaise sy ny vondrona FSR na ny force de soutien rapide mitoy ny ady ary vao maika miasatra ny toedrara ao Soudan amin'izao fotoana izao. Herinandro mahery nisy ny fifandonana teo amin'ny tafika soudanaise sy ny vondrona FSR na force de soutien rapide au Soudan tapaka avokoa ny herinaratra sy ny famatsin-drano indrindra ny ao Khartoum renivohitry ny firenena voka ny aizana no iainan'ireo mponina ao an-toerana fijaliana ihany koa no hitadiavan'izy ireo rano ampiasaina ao an-tokantranony amin'ireo mponina miisa 5 tapitrisa ao Khartoum. Samy manao izay ho afana amin'ny fangalana izay rano izay avokoa ny tsirairay. Ankilany niverina amin'ny laony ny famatsin-drano any amin'ireo tanàna sasany ao amin'ity renivohitry Soudan ity raha ny aina tanaty 7 andro tanaty aizina sy lavitry ny rano ireo mponina tamin'ny fiatombohan'ny ato ao amin'ny firenena. Raha ny sakafo kosa indray tsy maintsy mivoaka ny tanàna ny tsirairay vao mahita izany noho ny fahasarotany toetra raha mahaolona sy ara-pahasalamana. Amin'izao fotoana tsy ampy sakafo ny ray patelo ny vahoaka soudanaise. Raha tapaka kosa ny fanampiana avy amin'ireo vondrona tsy miankina noho ny fahafatesan'ireo mpanome fanampiana misa 4 tao anatin'ny herinandro monja. Dia izay ko tompoko lasy tompoko vavy no tokoa mamarina ny fotoana ny fampalalamba avao tamin'izao alina izao. Isaroko anaty tokantrano naraka ny fampalalamba avao antsika hatramin'ny farany. Azadino aorian'ny fampalalamba avao dia naraka ny fandarana alalino izay arahana amin'ny ilarina soliantsika eto amin'ny fahitalavitra kolo ny tena kosa metraka ny velona mandratafa ao amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko. Plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.